Rehefa malalitra amin'ny tompo alakamisy masina anio. Alakamisy azontsika mahatsiary koa nandraisan'i Jesosy Kristy niaraka teo mpiara farany mialohan'ny hatrehany ny fitsarana ataondreo mpanenjika, ataondreo izay nivadika tamin'i Jesosy Kristy ka rehefa koa azonao mandinika ny tenanao ny amin'ny fanafotana netiny ho anao. Ho aminareo aneny fahasoavana sy famindram-pora ny fiadana van'Andriamantsika sy Jesosy Kristy zanaka indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Alakamisy 20 Martsa 2022 bajenantsika no hevitra hoe manorina fanekeny ny tompo. Andeha ry avana litera sakalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra aho, mangety ahitanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko eo amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Raha mahatsiaro anao ao am-pandriana aho, dia mieritreritra anao amin'ny fiambenany alina. Fa efa namonjy ahy ianao, ary eo ambanin'ny aliko ny elatrao no eobiako. Mifikitra aminao ny fanahiko, manao anahy ny tananao ankavanana, fa ireny dia mitady ny aiko ka mampidoza amin'ny tenany. Miditra any ambanin'ny tany izy, atolotro amin'ny herin'ny sabatra izy, ho anjarany ny amboaholo izy. Fa ny mpanjaka hifara amin'Andriamanitra, ho ravoravo izay rehetra mianina aminy, fa anakombona ny vavan'izay rehetra mandainga. Amen.
andeha hivavaka isika. Ry Jehova Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra mpanorona ny fanekeny ianao, ary mitarika ny landy ny tena amin'izay ataony koa. Midera sy mankalaza ny arinao masina izay, mpivavaka aminao. Tompo, maloana ny fahalemenay, dia mangataka famindramponao izahay, mamindrafo aminay, mamelany erikay, afao izahay. Sasao amin'ilay rahanao, nalatsaka teo amin'ny asa ijaliana, azonay miray amin'ilay Andriamanitra mpamonjy anay. Feno fananao masina izay anazavanay ny amin'ny fanambarany teninao, sy ovakina aminay, amantaranay ny sitraponao Andriamanitra, naran'i Jesosy Kristy no angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity ravana malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'i Marka. Marka 7:20, ny andininy 2:20 hatramin'ny 5:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary mbola ninana izy, Jesosy nandray mofo, ka noho ny efa nisaotra, dia novakinika natolony azy ary nataony hoe, raiso ity ny tenako. Dia nandray kapoaka izy, ka noho ny efa nisaotra, dia natolony azy, ka dia nisotroany izy rehetra izany. Ary hoy izy taminy, ity ny rakony amin'ny fanekena izay latsaka hamonjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboky intsony aho, mandra-piavy ny andro hisotroako izay vaovaony amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadanana. Mofonaina vakina tamintsika teo ravina entsika teo ny Marka 7:20, 5:20, dia milaza ny fandrenan'ny fanekeny Tompo teo amin'ny Jesosy Kristy. Amin'izao Alakamisy masina izao dia mampahatsiaro antsika indray fa i Jesosy dia manao fanekena vaovao amintsika. Ny fanekem-pihavanana vaovao izay nataony dia famonjena sy fanavotana antsika amin'ny fahotana, mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra isika. Lehibe ny fitiavana antsika mpanota, ka dia izao manolotra ny tenany izy. Manolotra ny tenany izy. Ny tenan'ilay zanak'Andriamanitra tsy manatsiny sy feno fahamasinana, no nanaiky hitondra ny fahotantsika ka nijaly ny ombonana tamin'izao azo fijaliana. Tsaroantsika ve fa tsy mba trano fipetrahan'ny olona no naterahany, fa trano toeran'ny biby, fa ny manana zady ireny, fa tsy ny biby intsony no natao fanatitra noho ny otantsika, fa ny tenany. Fitiavana lala loatra izany ka tsara fandinika amin'izao andro anio izao. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Zavatra faharoa dia manolotra ny rano Jesosy Kristy, manolotra ny rano izy. Nalatsanao antsika ny rano mba hitondra famelan-keloka sy famonjena ao antsika, ahatonga antsika ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ny asfijaliana ny toerana nandatsahana izany rano izany, koa izay rehetra mibebaka ka miala amin'ny ratsy fanaony ary miverina mitodika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana Jesosy Kristy, dia tonga voavela heloka ka ho tonga zanak'Andriamanitra noho izany raha nalatsana izany. Zava-dehibe loatra izany ry havana. Ny fahatsiarovantsika ty Alakamisy masina ity, mba azontsika maneho ny fitiavan'Andriamanitra fa natolo ny tenany tao amin'ny Jesosy Kristy, natolo ny rano narotsana izany tao amin'ny Jesosy Kristy, mba ho famonjena azy famonjenanao. Raiso izany dia mandeha ny teny mibeba teo an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina ny menao anay izay nilazan'Andriamanitra ampino fa manorina ny fanekeny Tompo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny asa ijaliana. Nanorina ny tenany, nandatsahany rany. Tompo, mandraika manokana aminao ny tokantrano misy anay izay, izay ianao ihany no nifidy izany ary nitanterahanay izany. Ka ho tarehinao, ianao ny ara-didy sanapaka miaraka aminay amin'izany ara-panafeno anehoana ny fihavanana ho tahaka ny eo amin'ny Kristy ka natanteranay ny fanekeny. Tompo, tao ireo manaraikitra ny fitsaboana ka nasitranareo marary mila ny vavakay. Fampirizanao ireo manamanjo, anohananao ireo mareo solok'olona sahirana, hitainao ny fiazakazanay sy ny asanay ary ny fikasanay, ary ny fianarana satria ampy mizara ho anay ny fahasoavanao. Ta io ny fiherenay ka hiasa mahery ny fananao masina ireo tompona raiky mpanjakana sy vahoaka malagasy. Hijery ny fampandrosoana indrindra hibebaka, andrainao Jesosy atao sy mpamonjy ary hibanjy ny azo fijalianao. Ny vavakay dia tao ny anaran'ilay Jesosy mpanavitra sy mpamonjy anay, nampiandrany koa ny vavaka manao hoe, ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho takiny ny an-danitra. Miheny anio izy alina sahaza aonay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.
amen. Raha isan'ny fotoana riavana ny izojana tohotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. I Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka raha-mentsika fampinoana marak'izay sy fanaitanana tsara ny fahasoavana no ampionona amin'ny fonareo sy ampasera nareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.